Tsy tafiditra ao anatin'ny volavola ny teti-bola natolotry ny seni tamin'ny fitondram-panjakana ny teti-bola ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny komina izay tsy maintsy tokony atao amin'ity taon'ity ary tokony hodinihana ao anatin'ny fandalovan'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana na sy pantsina eny amin'ny anteny mira rotota amin'ity fivoriana ara-potoana ity raha tena manana finiavana anatanteraka fifidianana tokoa ny fitondram-panjakana hoy Clémence Sararnirina mpanolotsaina kominaly eto Antananarivo renivohitra. Efa tapitra ny fehim-piasana amin'ity taona 2024 ity koa mantsy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina kominaly izay efa tokony hiditra ao anatin'ny fifidianana izany ny firenena isorohana ny fametrahana PDS izay tsy afaka hanapaka amin'ny fampandrosoana ny komina akory hoy hatrany Clémence Sararnirina. Dimanjato sy arivo ariary ny kilao ny langouste na ny oratsimba amin'izao raha toka efatrany amin'ny 5,000 sy 1,000 ariary ny kilao teo aloha any amin'ny distrika ny Vangaindrano izay lasa feno azy amin'izao raha nambarany ministeran'ny Zono izay nilaza ihany koa fa tsy manaraka ny fenitry ny fanjonoana io langouste io intsony koa ireo mponina any an-toerana izay maka izany na ireo mbola kely latsaky ny 20 cm azy. Ny fiovaovan'ny toetry ny andro no nitarika io fitobaky ny langouste any an-toerana io amin'izao raha nolazainy ny solombavam-bahoaka any an-toerana ary saika manjony izany avokoa ireo mponina noho ny fahasahiranana. Resaka vola 5,000 tapitrisa ariary tao anatin'ny kaontin'ity tovovavy 20 taona izay nipetraka irery tena ampitafika ity no nitarika ny famonoana sakaizany azy tamin'ny fomba feno bibiana ary mbola nalevy ny tao ambany lavarangany trano no nenan'izy ireo ihany raha nambarany fianakaviana io tovovavy io androany tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Real News tamin'izy ireo. Nieky mihitsy azy io tovolahy io tamin'ny fanadihadiana natao taminy ho ny fianakavian'ity tovolahy ity fa tsy tena fitiavana no niarahany taminy fa zavatra hafa izay nifandraika tamin'ny fananany io tovovavy io vola. Anboatsika ny fampalalam-bavao ary ny vaovao politika. Piratsy kombakomba amin'ny tsy fananany fitondram-panjakana finiavana anatanteraka ny fifidianana ny voamieram-pifidianana izay tsy mbola namoaka ny sosikevitra ho an'ny datim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna hatramin'ny androany hoy ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Clémence Sararnirina. Tsy fanaran-dalàna mantsy ny tsy fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ity taona 2024 ity satria tapitra ihany koa ny fehim-pitompiasana izy ireo. Tsy alaolana hoy Clémence Sararnirina ny resaka teti-bola ampiasaina ao anatin'ny fifidianana satria tsy maintsy nafantatra ny fisian'ny fifidianana roa sosina amin'ity taona ity hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 ny mpitondra amin'izao. Mendrika Razafin-Dratsima sy Andry Rabesaotra. Tsy mbola misy resaka hatramin'ny androany ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho an'ity taona 2024 ity na ny avy amin'ny voamieram-pifidianana na ny avy amin'ny fanjakana foibe. Samy tompona andraikitra ao anatin'izao tsy fametrahana datim-pifidianana ben'ny tanàna izao na ny senina ny fanjakana foibe hoy ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Sararnirina androany. Raha nandefa volavolana tety andro fifidianana tany anivo ny fitondram-panjakana dia ny fifidianana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ihany no nalefany le 9 novembre 2023 premier tour sy ny vinavinana deuxième tour moa zany dia zay ihany zany nalefa ny seni. Maninona zany ny seni tsy nanao proposition ihany koa na tolo-kevitra ny amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana eny fotony dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Hoay manokana zany dia hoe tsy manana le volonté koa ny seni nefa n'izany tsy fananana volonté zany dia midika fa nitsakitsahana ny lalàna velona. Inona no mahatonga ny seni tsy nandroso an'ilay tolo-kevitra momba ny daty anatanterahana ny fifidianana munisipaly. Misy firaisana tsy kombakomba ve sanatria ao anatin'izany ny amin'ny tsy finiavany fitondram-panjakana sy ny tolo-kevitra izay nataon'ny seni. Efa tokony nahafantatra hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy Clémence Sararnirina ka tsy tokony atao alaolana ny lafin'ny teti-bola. Samy tapitra fehim-pitompiasana amin'ity taon'ity mantsy na ny filoham-pirenena na ny ben'ny tanàna ho izy ka tsy maintsy tokony anatanterahana ny fifidianana. Raha ny tokony ho izy zany tsy tokony ho excuse mihitsy ny hoe resabola ohatra satria izay foana ny resahana hoe resabola ary io moa olana foana ho hatramin'izay fa ny mpitantana teo hatramin'izay na ny HVM raha ny teo amin'ny fitondrana dia niezaka izy nanetsika n'ireny basket fond ireny mba nahitana famatsim-bola na fanana anatanteraka amin'ny fifidianana tamin'ny fotoan'andro. Andrasana ao anatin'ny teti-bola-panjakana na sy pantsina izay tokony handalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena
Amin'ity taona 2024 ity araka izany ny teti-bola ho an'izay fanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay hoy Clémence Ranireny. Ny andrasana zany zao anatin'io teti-bola sy mpantsina io dia tsy niresaka fividianana teti-bola ho an'ny fividianana filoham-pirenena irery ihany fa eo ihany koa teti-bola ho an'ny fividianana manaraka na ho an'ny fividianana ben'ny tanàna na ho an'ny fividianana mpanolotsaina ny tanàna. Dia hitatsika eo zany raha manana ny volonté ny mpitondra na hanana volonté ihany koa ny eo anivon'ny ny sainy moa zany nefa tsy nampiseho volonté matoa ny fividianana filoham-pirenena ihany nalefany fa ny fitondram-panjakana zany no hita eo hoe ataon'ny ohatra n'le 700 miliara ariary ve le teti-bola natokana ho an'ny fividianana hananana antoka fa mety izy fividianana koatra ny fividianana filoham-pirenena handeha amin'ity taona ity. Raha tsy misy zany zay raha mbola latsaky ny 700 miliara ariary zany ny ao dia fividianana filoham-pirenena ihany zany ny handeha. Isan'ny efa nilaza ny tokony hanatanterahana amin'ny taona 2024 an'io fividianana ben'ny tanàna io ihany koa ny mpanolotsaina Kombato avy Naralamamahay ny 12 Novambra 2024 lasa teo ny alohany nandanian'ny parlemanta ny teti-bola mpanjakana na ny LFI 2024 nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny parlemanta nambarany fa izay no voafaritry ny lalàna. Ny 17 Novambra 2024 ity mpanolotsain'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ity no tokony hanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna io satria ny 17 Novambra 2024 no nanatanterahana ny fividianana farany. Tokony ho hita ao anatin'ny teti-bola aroso amin'ny solombavambahoaka sy ny loholona zany ny teti-bola mikasika ny fividianana municipal na ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna fa tsy hoe ny fividianana filoham-pirenena fotsiny no ao satria tapitra amin'ny janoary 2024 ihany koa ny fehim-potoana fiasanay ary tokony atao amin'ny volana novambra amin'ny herintaona 2024 ihany koa zany fividianana mikasika anay satria tapitra mandat. Raha tsy ho tanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna dia mbola iaina ao anatin'ny olana trano ny komina tsirairay raha sanatria ametrahany mpitondra PDS ny fitantanana an'ireo komina hoy Clémence Ranireny. Hoe raha tsy miroso zany tsika amin'ny resaka fividianana dia ho avela ve zany ao anatin'ny resaka fahalovana ny fitantanana eny anivon'ireny komina ireny dia ho apetrapetraka ho tendritendrena indray ve zany le olona satria raha miresaka PDS eny antsika dia olona tendrena zany. Tsy mbola nivoaka ihany koa moa hatreto ny fankatoavan'ny governemanta na tsy ny tolo-kevitra ho an'ny daty mpividianana filoham-pirenena izay nalefa ny seny tamin'ny governemanta. Tsy mazoto misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny olom-pirenena rehefa nampitahana ny lisitry ny mpifidy teo aloha sy ny ankehitriny hoy ireo vao miera-panisa mpifidy na CLRE. Tsy voafaritra mazava ny antony mahatonga ireo olona sasany tsy mazoto misoratra ny anarany ankoatry ny tsy fahafantaran'olona ny an-tokantrano ho an'ny distrika Anatsimdrano zany nambaran'izy ireo. Omaly no zaraina ny tambikarama ho an'ireo mpanisa mpifidy tamin'ny distrika Anatsimdrano sy Antananarivo renivohitra. Fanadadiny Nambinina Raveolarson sy Yanja Rakotony Rainy. Tokony mbola isy ny ezaka ataony tsirairay ahafahana manatratra ny tanjona amin'ny fampidirana ny mpifidy anatin'ny lisitry ny mpifidy hoy ireo vao miera-panisa mpifidy na CLRE Atsimdrano fokontany Antanety komina Bemasoandro. Andraka ankehitriny aloha zany le olona dia tena hoe nao mihitsy no misikotra anazy any atokantrano zareo satria rehefa nikofrotena ny listanay taloha sy ny lista amin'izao fotoana izao dia mbola hita foana hoe mbola misy olona ihany tsy mazoto ao anatin'ilay manoratra n'ilay isoratra amin'isy mpifidianana. Le antony zany tena tsy fantatray. Ny andro voaloha faharoa fahatelo teo ataontsika hoe herinandro latsaka kely teo dia tena mazoto ny olona nitsirika ilay lisitra tonga teny aminay fa taty arina ny voza sabotsy ny vola ady ariva fa rehefa taty arina kely somary hitanay hoe misy olona zany tena fantatra hoe tony karazan'olona tony dia mazoto manao zavatra eny anivon'ny fokontany, mazoto izy misoratra anarany, mazoto izy manaraka tsara hoe tena misoratra ao anatin'ilay lisy mpifidianana ve izahay. Fa misy tena olona tena hoe tsy miraharaha fotsiny tsotro zao tena tsy fantatra zay mbola mametra-panontaniana foana hoe inona ny antony mahatonga ny ranona tena tsy mba concerné amin'ity zavatra ity. Mbola betsaka hoy izy ireo ny olona tsy tonga mitsirika sy misoratra anarana ao anatin'ny lisitra maro amin'ireo olom-pirenena tsy tratra ao an-tokantrano any ka fotoana very fotsiny no iainan'ireo vao miera-panisa mpifidy. Ny olana tena setranay zany dia le tsy fahitana an'le olona. Le olona zany misy fotoana hoe tena manokatra birao izahay
dia misy fotoana ihany koa zahay tena mivoaka mihitsiny mijery endry zareo tena listena mihitsiny hoe retsiretsreto ilay mbola tsy tafiditra dia tonga any izahay ilay tsy fahatsatraranay an'ilay olona ny tokantrano mihitsy zany ny tena olana izay le sakana izay sady tsy manantona anay izy ihany tsy tsatra ny an-trano dia izay le sakana izay voasoratra ve zahay sa tsy voasoratra dia rehefa tonga indray le lista dia ao anatiny ve zahay sa tsy ao anatiny fa zareo tsy tena mahafantatra mazava hoe inona ny tena mahasamihafa n'ilay fanavaozana tamin'izao sy ilay fanavaozana taloha. Omalona tolotry ny seniny tamin'ny karama 10 alina sy 2 ariary ho an'ny mpikamana ao amin'ny voamera ifotony mpanisam-pifidina ny CLRE isaka ny fokotany ao anatin'ny boriboritany eny eto Antananarivo sy ny tao Atsimondrano. Nanamafy moa i Damarsen Andrianarsedo filohan'ny seni fa ho avy tsy ho ela ny fitsinjarana tamin'ny karama ho an'ireo voamera mpanisam-pifidy any amin'ny faritra. Mamofofona korotana sy krizy politika eto amin'ny firenena ka lalana tokana nafahana misoroka izany alohan'ny firosoana amin'ny tetezamita hoy Mano Régis flou national vonjimaika ny antoko UNDD na Union nationale pour le développement et la démocratie androany. Miamehervaika hoy izy ny fifanandrinany ERO eto amin'ny firenena ka ina ny tsisy ny fandeferana eo amin'ireo ERO ireo. Andray anjara amin'izay tetezamita mety ajoro ny UNDD hoy hatrany Mano Régis satria manana sosikevitra amin'ny hanatsarana ny zotra-pifidianana. Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Randrianjatovo. Fifanondranan'ny hery samihafa dia ny mpitondra sy ny mpanotra no misy eto amin'ny firenena ka ahina ny poany krizy satria tsy manana fahavononana andefitra ireo hery samihafa ireo raha toa ka tonga dia iroso amin'ny fifidianana hoy Mano Régis filohan'ny nasionaly ny vonjimaika ny UNDD. Very ihany koa ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ankehitriny hoy izy ka ny vonjimaika aloha dia ny fandaminana izany. Tompona ndraikitra ary anisan'ny tokony andamina ny toetra raha irosoana amin'ny korontana ny filohan'ny repoblika hoy Mano Régis. Ny krizy atahorana zany dia tsisy fandefitra reo tsisy anaiky za mino fa ianareo ve dia mieritreritra fa reo mpanotra reo anaiky fa hoe raha ohatra ka hoe lany président de la république ianareo ve mieritreritra fa président de la république anaiky fa resy tsy mino an'izany aloha zay dikan'izay zany tsy maintsy hisy ny fifandonana ka inona ny vahaolana zany ny zavatra nataonay zany moa manao antsoavy tamin'ny filohan'ny république satria izy filohan'ny république mbola any aminy fitondrana amin'izao fotoana zao mbola any aminy légitimité sy ny légalité ka tokony andray andraikitra zany izy tsy fantatra moa zay zavatra tokony ataony mampivoro mpanao politika ve tsy fantatra ohatra fotsiny zany mandray andraikitra amin'izay izy ama ray aman-dreniny malagasy rehetrarehetra azy manao zay fomba tsy sinio. Tsy tanjona ny fanajana ny lalam-panorenana fa fitaovana hoentina mitantana ny tany sy ny firenena irosoana any amin'ny demokrasia hoy Mano Régis. Fa raha zao aloha ny fifidianana mahafifidianana azy ilaina fanajana ny constitution ilaina fa ny constitution dia tsy tanjona mais c'est un instrument hoentina mitatana ny tany sy ny fanjakana tsy okory ny Andriamanitra ny ambony ery azonareo zany tsy ny fifidianana mahafifidianana azy c'est pas ça la démocratie tsy ne se résume pas amin'ny resaka fifidianana indrindrandrindra fifidianana zay atahorana fa hoisy contestation. Ny firosona amin'ny tetezamita tsy irosona amin'ny krizy no tokony ho atao izay angatany UNDD ho sakana amin'ny tsisiny krizy raha nambaran'ny filoha nasionaly vonjimaika ny antoko UNDD ity. Tetezamita te moa misy olona tsy fahany mihitsy amin'ny tetezamita. Ny tetezamita manko roa karazana. Misy tetezamita natao mba tsy hisiny krizy. Misy koa nefa tetezamita atao satria fa misy krizy. Ho anay zany aleonay misy tetezamita manao zay fomba manao misakana zay tsy hisiny krizy toy zay efa misy faty olona zay vao hoe andao ary hiara ifanatina amin'izay anao tetezamita. Nanamafy ny andraisan'ny antoko anjara ao anatin'ny fiaraha-mitantana ao anatin'ny tetezamita ny antoko UNDD raha irosoana izany hoy Mano Régis. Mazava ho azy anie satria zay manana tanjona anatsarana ny sehatra fanaovana politika eto ny lalam-panorenana ny code électoral ireo institution
tel que HCC sy CENI ireo zay zany manana hevitra mikasika an'ireo ka tsy maintsy hoentinay anatin'izay tetezamita zay raha ohatra ka nisy zay tetezamita zay. Namoaka fanambarana ny lazany ayany amin'ny hoavin'ny firenena moa ny antoko UNDD na ny Union nationale pour le développement et la démocratie. Milamlamina ny malagasy tsy mazaka korotana intsony Madagasikara satria efa mandady ny vahoaka fa tsy mandoalika intsony hoy ny solombavambahoaka Masy Golamali. Fanirina ny tsisiny korotana intsony fa izay andaminana ny toe-draram-pirenena mba tsy hampijaly ny madinika hoy hatrany ity solombavambahoaka ny Tsiombe ity. Mila mifanometanana ny rehetra satria tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana fa mila mifandresy lahatra ho tombontsoa ny taranaka raha nambara ny omaly nandritry ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany vovonana AMM na votantsika miaraka i Madagasikara. Angombavao ny Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Randrianjatovo. Ny fifanomezan-tanana sy ny fampandrosoana no antoka ahafahana mampandroso ny firenena satria tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana ny firenena hoy ny solombavambahoaka Masy Golamali filohan'ny vovonana votantsika miaraka i Madagasikara. Ny toe-draharaha eto amin'ny firenena raha resaka politika ny tenako dia solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikany Tsiombe Androy mijery akapobeny fotsiny mila zay no antony na tonga an'izao tsirikevitra zao hoe mila mifanometanana andretrarehetra tsy mila mifanavaka tsika tsy vitan'olona tokana mifampandrosoana mila ataoko hoe mifandresy lahatra tsika ary mila tsy misy olona ahilika eto amin'ny firenena na izy mila fanometanana tsika ho mba ho tombotsoany firenentsika ary indrindra koa ho tombotsoany taranaka tsika ny andimbiatsika. Tsy ilaina intsony sy ny korotana satria tsy mazaka izany intsony ny vahoaka hoy ity solombavambahoaka ny Tsiombe ity. Za efa henoko eny amin'ny tambazotra serasera fa ny amiko fotsiny mila milamina malagasy mila tsy mazaka korotana intsony ny Madagasikara ny vahoaka atsika efa mandady efa tsy mitongalika intsony de tsy za ny fantatro ny faniriko de hoe tsisy korotana eto zay fotsiny zay fomba ifandaminatsika zay fomba anaovantsika mianakavy ozy hoe mianakavy de zay andaminatsika azy mba tsisy korotana atsika de mba tsy hijaly hiantraiketan'izany ny vahoaka majinika. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Mandroseza moa ny fijoroany vovonana avotantsika miaraka i Madagasikara izay tarihin'ny Masy Golamali nambara tamin'izany fa handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vovonana. Tsy misy intsony rafitra hafa afa-tsy ny prositeny ho an'ireo manohana ny siteny Randriana Soloniaiko raha ny fanambarana nataon'ireo mpitarika ny CSS na ny komity mpanohana ny siteny tao amin'ny faritra Boeny omaly. Misokatra amin'ny danadana ho an'ny rehetra noho izany ny varavarana ho an'ny prositeny ary araiasa anaty firaisan-kina sy firalahiana raha ny fanambarana iombonana nataon'ireo mpikambana tao amin'ny CSS na ny komity mpanohana ny siteny tao anatin'ny faritra Boeny omaly. Ary nampahafantaran'izy ireo ny fampivondronana ao anatin'ny prositeny io ny andindin'izay ary. Tsy misy intsony manomboka izao ny rafitra hafa koatra ny prositeny ho an'ireo manohana ny siteny Randriana Soloniaiko ireo raha ny fanambarana nataon'ireo tao amin'ny komity mpanohana ny siteny na ny CSS tao Boeny ireo raha nambaran'izy ireo. Na dia teo azy ny tsy fiarahan-dalana teo amin'ny CSS sy ny prositeny ary nisy miady hevitra kanefa taoriany ny avatory izay nampazava tsara ny fanambarana nataon'ny filoha mpitariky mihetsika ny avatoro mahakasika ny tokony ivononana izay rehetra manohana azy ao anatin'ny rafitra tokana dia ny prositeny dia tapaka eo tezahay fa irotsaka tsy misy fepetra ao anatiny izany rafitra izany ao anatiny fotom-pisainana mikatsaka izay hampandaniana ny misokatra ho an'ireo rehetra dia hiditra ao anatin'ny fikambanana amin'izao ny varavarana ho an'ny prositeny raha ny fanambarana nataon'izy ireo hatrany. Fanahoboka izao dia tsy misy intsony rafitra afa-tsy ny prositeny no hivononana ireo izay rehetra
vonona hanoana ny filoha sy telon'ireny solomiaiko koa mbola manentina ireo namana izay mbola miazoazo na koa mizivizivy ny mbola tehijanony any anatiny izany rafitra CSS izany izany ary manambara fa misokatra midaladala ho amin'ny rehetra namoka izao ny varavarana ny prosité ary mitovy ny rehetra tsy misy avakavaka iara-iasa ao anatiny firaisankina sy firahana iana tanteraka mba hanatratrarana ny tanjona izay iretsika. Nisy ireo mpikambana tao anatin'ny birao regionaly, nisy ireo chef d'antenne ary nisy ireo mpikambana tsotra saingy ny tana filoana fikambanana samihafa izay nivondrona tao anatiny CSSU tao Boeny teo aloha ary efa mivondrona anatiny prositeny avokoa amin'izao raha ny fanambaran'izy ireo hatrano omaly tao Boeny. Tany tsy misy mijery ve i Madagasikara sa ireo ambara hoe elita mitondra ny tany sy ny firenena no tsy nandray ny andraikiny. Io no fanontaniana napetraky ny tale jeneraly ny CEDS tany Toamasina. 80 taona nazona ny fahaleovantena mantsy i Madagasikara kanefa mbola izao endriny izao ihany raha ny fanazavana nety ny tale jeneraly ny CEDS. Ny antsoan'ireo olo-pirenena anasoa ny firenena ho antaranaka ho avy araka izany ny CEDS tao anatin'ny famelabelara-kevitra natao tany Toamasina omaly. Lanto malala saondra ny rina Real TV Toamasina. Resaka momba ny elite fatatra tsara fa araka ny tenenina tao dia ny hoe ny elite zany dia olona mitondra ny firenena nefa amin'izao fotoana zao 80 taona zay Madagasikara dia mbola zao foana ny toerana misy antsika araka ny tena ohatrany tany tsisy mijery ve sa ireo elite ireo mihitsy no tsy nakany andraikitra. Ny elite moa zany araka ny fantatsika dia eo amin'ny 1% ny ka malagasy ny elite atao ny elite. Ireo 1% ireo atao hoe aloha dia lazana tsotra fa vitsy ny mihetsika anasoan'ilay firenena. Tokony andraindraikitra manoloana ny atao hoe firenena avokoa ny olo-pirenena rehetra ho ihany isolofa raha soa raony. Ary zay nga man'ny zavatra androany tanjona mety miaraka tamin'ny promotion mba hiteny amin'izay hoe andaotsika amin'izay hitsangana mba hanasoan'ilay firenena tsy andeha akory teny hoe hiaraka amin'ny rano sy ranona araka teo fa hoe parti politique zao fa maha olo-pirenena samy mba olona men'Andriamanitra tombony hanasoa amin'izay ny firenena dia hijery an'ireo taranaka ho avy fa mandainga ny tena tokany teny hoe ny ary olona aria tambary aria no atao koa mety tsy afaka hitarika fa raha toa no nampianariny an'Andriamanitra tombona dia nasainy zany menadidy anao zay anao soa ho an'ny vahoaka. No tanterahana tao Toamasina omaly zoma 20 memo nidinika fifamizarana miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy anjara andraikitra ireo vatona sonotro ny tany tandalana ny fitsinjaram-paritany ary ny andraikitra ny manam-pahaizana malagasy ho an'ny taranaka ho avy no lohahevitra nentin'ireo andiany fa 10 amin'ny CEDS na ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques na ny CEDS tamin'ny famelabelara-kevitra izay no tanterahan'izy ireo io. Mbola ambany tahafahana miantoka ny mangarahara eo amin'ny lafiny fitantanana ny etra eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'ireo firenena afrikana manan-karena ara-javaboary kanefa mahantra ny mponina ao aminy isika ho ny fiarahamonim-pirenena Liberty 32. Mitaky fandraisana ndraiky ny parlementaire araka izany firaisamonim-pirenena amin'ny fanovana ny lalàna momba ny fitakiana ny etra. Notanterahana omaly moa ny fanombohan'ny fivorian'ny parlementaire africaine momba ny vola sy etra tsy ara-dalàna na ny caucus parlementaire africain sur les flux illicites et fiscalité izay natao teny Anosy. Nanatrika izany teny antoeran'ny Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Andrianjatovo. Betsaka ny firenena afrikana manan-karena ara-javaboary saingy mahantra fadiranovana ny siaponina ao aminy noho ny firaisamonim-pirenena Liberty 32
tokony anana anjara toerana noho izany ny fanjakana amin'ny famahana ny olana sy ny fanararaotana ny harem-pirenena ary mba isiany mangarahara tanteraka amin'ny fisitrahana izany hoy ny Liberté 32. Mampirisika ny engagement parlement société civile satria matetika mahakasika ny resaka justice fiscale dia ohatrany hoe samy miala andraikitra daholo na ny parlement fanilaka andraikitra amin'ny gouvernement dia gouvernement indray manilaka andraikitra amin'ny parlement nefany ny parlement dia manana anjara ny fametrahana lalàna satria izy ireo no mifidy ny loi de finance ohatra zareo no mifidy ny mametraka ny politique fiscale eto Madagasikara mifanaraka amin'ny lalàna dia manana andraikitra lehibe zany zareo mba tena hoe hitondra ny feoan'ny olom-pirenena ary izay ny antony possible miara-miasa amin'ny société civile hoe ny antony manko amin'izay ady mahakasika ny hoe fiscalité zay hoe justice mahakasika ny fiscalité zay dia mba hisian'ny fitoviana amin'ny fitsanjaran'ny harena eto Madagasikara. Sokajiana ho isan'ireo mahantra ambony harena i Madagasikara. Izany hoe betsaka ny zavaboary azo atrandrana kanefa tsy araka ny tokony ho izy ny fitsinjarana izany hoy ny firaisamonim-pirenena Liberté 32. Izy ireo izay mitaky anaovana ny lalàna mikasika izany. Mazava ho azy moa zany fa eto Madagasikara satria tsika anisan'ny firenena anisan'ny tena be trosa-ndrindra irako tontolo izao dia anisan'ny tena mbola olana be mahakasika an'izay satria tsy ohatra hoe mahakasika ny hoe isan'ny tena mandohetra tsy fantatra mahakasika an'ireo orinasa lehibe ohatra anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianantsika izao ohatra tsy fantatra ny fifanarahan'ny fitondrana amin'ny orinasa lehibe eto Madagasikara tena mandoa taxe tokoa hoe tena aratrariny tokoa hoe ny fanaovana izay administration na taxe zay makaiza ny vola rehetra izay midina Madagasikara hoe miditra eto Madagasikara samy izay évasion fiscale zay dia izay ny anisan'ny antony tokony société civile hoe mampiakatra an'izay fitakiana zay amin'ny parlement hoe manana andraikitra lehibe koa ny parlement fa tsy afaka miandry fotsiny gouvernement. Ankoatr'izay ny fikoniana ny vola sy ny hetra izay hanotsy firaisamonim-pirenena Liberté 32 fa mila atakiana. Na andrasana dia mba tsy hoe mivory fotsiny ohatr'izao fa tena misy an'izay engagement tena mitohy izay mihitsy ary hoe inona tena fanapa-kevitra raisin'ny parlement nasaina daholo parlement rehetrarehetra satria tafiditra ao anatin'ny session parlementaire tsika izao azo lazaina hoe vitsivitsy ny tonga fa na izany kosa rehefa misy an'ireo vitsy rehefa mijoro ireo dia ny andrasana hoe afaka mitarika ny namana izy ireo ary indrindrindra ireo mijoro ireo dia mba tena ametraka plan d'action mazava tsara amin'izay fitakiana ny rariny mahakasika ny taxe zay fa tsy ho sanatry an'izany hoe tena hoe atao fitaovana politika zany ny misehatra ohatr'izao fa mba tena hoe misy an'izay plan d'action mazava tsara. No tanterana omaly 2024 tetsy anosy ny fanomboana ny fivorian'ny parlementaire africaine momba ny fikorinan'ny vola sy ny hetra tsy ara-dalàna na ny caucus parlementaire africaine sur le flux illicite et fiscalité eto Madagasikara. Nisy olombam-bahoaka voafidy tao Sainte-Marie sy ny olona iray voafidy mpandrafitra vaovao ny caucus aty Afrika. Iroso amin'ny famatsiana fitaovana mamatsy herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro indray ny ministerany angovo sy ny banky iraisam-pirenena. Tokantrano miisa 3 hetsy no isitraka jiro ao anatin'ny tetikasa LID. Vidina amin'ny vidiny 5 alina sy 3 hetsy ariary hatramin'ny 4 hetsy ariary ireo fitaovana ireo ary azo antoka ny faharetan'ny fitaovana hoy avy amin'ny ministerany angovo. Endritra ny ministera amin'ny fanaramaso ny fampidiran'ireo fitaovana ireo satria efa mahazo fanalefahana araketra sy aby ireo orinasa 70 miara-miasa amin'ny ministera amin'ny famatsiana izany mba tena nana ny tokantrano azavana. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Tokantrano 3 hetsy no izany azo kit solaire na fitaovana mamatsy herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro manomboka izao ao anatin'ny tetikasa LID izay tariny ministerany angovo sy ny banky iraisam-pirenena. 40 tapitrisa dolara ny famatsim-bola amin'ny tetikasa ity ary 20 tapitrisa dolara no efa nampiasaina tao anatin'ny roa taona izao raha ny nambaran'ny ministerany angovo hatrany. Entitra ny ministerany angovo amin'ny fampidirana ireo fitaovana ovatsiana ireo satria efa mahazo fanalefahana hetra sy aba ireo orinasa 20 miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny famatsiana ny fitaovana hoy ny tompon'andraikitra ny tetikasa. Ny tetikasa LID dia tetikasa eto anivon'ny ministerany angovo sy ny akoranafo fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Anisan'ny asa anankiray andraiketany ny fanapariana indrindraindrindra ny io kit
solaire io ho an'ny isa-tokantrano fa akoatran'izay ihany koa dia manao ihany koa zany izy fametrahana jiro any amin'ny CSB manerana Madagasikara. Tanjontsika amin'ity taon'ity 450 CSB ho asiana herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Ho an'ny mahakasika ny kit solaire manokana zany dia ny LID manana tanjona anenjika 300,000 kit solaire manerana ny Madagasikara. Fa matsimbola natokana ho anaovana an'izay dia 40 millions de dollars fa nefa engagé amin'izao zany nanomboka hatramin'ny fanomanana sy ny fanafarana ary ny ahafahana ihany koa manomana an'izay hoe subvention ny mpanjifa izay dia 28 millions de dollars. Azo tombony amin'ny famatsianan'ireo fitaovan'ireo Madagasikara iray manontolo indrindra fa ireo any ambanivohitra hoy ny ministerany angovo. Vidina amin'ny vidiny 5 alina sy 3 hetsy ariary hatramin'ny 4 hetsy ariary moa ireo fitaovan'ireo ka afaka aloha indray mandeha na isan-kerinandro izay manomboka amin'ny 5,000 isan-kerinandro hatramin'ny 4 alina isan-kerinandro. Afaka misitraka daholo hitantsika rehefa ivoaka moa zay lisety angambany hitantsika ve reto le izy fa misy izy ny nanomanana azy dia hoe ho any amin'ny tany tsy misy jiro fa na izany ara amin'izao fanomboana izao dia mandeha amin'ny périurbain amin'ny milieu rural any amin'ny milieu tena hoe enclavé moa zany ny reo opérateur reo dia mety hoe marana koa azy le ity rana amin'ny banque iraisam-pirenena ity zany dia 300,000 kit ny fiaraha-miasa aminy mety mbola iampy io zany aoriana kely ao araky ny efa fantatritsika moa zany dia andriamatoa ministry ny angosy akoran'hafa ao anatin'ny feuille de route ny manaparitaka kit solaire 1 million isy dia mbola misy tetikasa maromaro zany amin'izao iarahana amin'ny mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola karakaraina miainga avy eto amin'ny ministera ny angosy ny akoran'hafa natratrarana an'izay ahafahantsika hoe mampiakatra aingana ny tany fahazoana herinaratra eto Madagasikara. Marina fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa DECIM izay fatsiny banky iraisam-pirenena vola hatramin'ny 400 tapitrisa dolara moa ity tetikasa famantsiana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity. Fatafidina hatramin'ny 500 ariary ny kilaony langouste na ny oratsimba ny vaingan-drano amin'izao ho ny sekretera jeneraly ny ministera Anjono. Vokatra manana lanjany eo amin'ny tsena anatiny sy ivelany anefa ny oratsimba ho ibakoly razakavala mpisehatra sy mpanondrana antsan-dranomasina. Tsy misy mpividy raha nambarany tale jeneraly Njono ireo langouste ireo ao an-toerana ka voatery mamarotra ny entana amin'ny vidiny mora ireo mpanjono ireo. Oratsimba latsaky ny 20 cm tsy mbola tokony ho trandrahana raha nambariny ireo misy mivarotra amin'ny vidiny mora ireo. Mitatra izay vaovao izay tokony haina Randrianjatovo. Ny paritaka atao amin'ny tambajotra serasera Facebook fa mamarotra ny langouste amin'ny vidiny 2,000 ariary ny kilao ny mpanjono ny vaingan-drano nandritra ny herinandro vitsivitsy izay. Nanamafy izany ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera Anjono fa mbola tafidina noho io vidiny io aza izany. Le amin'ilay eo 2,000 zay tena zay mihitsy ka aloha 7,500 farany tonga le fotoana arivo iny dia zay alafosana azy ny atao fa tsy hoe satria anao na conservation iny tsy hitanao dia na avelonao io le izy tsy hita na izy hoaninao raha laninao nefa tsy lany le izy dia amin'ny prix malafo azy zany andefasana anazy izy kely société tsy aka kely zany na alefanao te-Antananarivo ireo tsy tiany mpanao sakafo reny kan'izay nefa rehefa tsy raisiny le izy oaisa hoentinay izy nefa dia voatery tsy maintsy amidy eo an-toerana nefa ny eo an-toerana tsy mahavidy lafo zany ohatra ka hoe tena prix normal miokotra amin'ny 100 amin'ny 75 100,000 zay. Ireo langouste mirefy 20 cm no amidina no jonon'ireo mpanjono ireo sy ny amidiny amin'ny vidiny io ho iatran'ny sekretera jeneraly ministera Anjono. Ireto farany izay tsy mbola tokony ho jonona isorohana ny ahalany tamingana ny oratsimba. Saika ny fahasahiranana nefa hoy ny avy eo amin'ny ministera Anjono sy ny solombamboaka ny vaingan-drano ary eo mpandraraha misehatra amin'ny hazan-dranomasina no tena maka ireo oratsimba ireo. Izy angamba tsy resaka hoe tsy fahafantarana le izy fa hitantsika moa zavatra mandalo zao hoe samy mitady vola daholo ny rehetrarehetra.
dia entin'le asako tany fiainana moa zany ny olona dia maka foana dia zay azo zany a iny moa zany pêcheur makan'iny. Ny zavatra misy kosa aloha dia hoe sahirana ny vahoaka ny amin'ny faritra amin'izao fotoana izao a ary tena mitady vahaolana amin'ny lafiny rehetrarehetra jono no resahantsika eto fa na ny fambolena na ny zavatra maro hafa dia tena mbola itadiavam-bahaolana daholo. Satria ny olona moa fantatritsika hoe ny fahasahirana na eto amin'ny firenena ny tsy fananam-bola dia metiny hoe sitrany ahy a za tsy mino hoe tsy mahalala le lalàna mifehy ny fanjonoana ry zareo a fa zay misy zavatra mahately azy a dia niditra tamin'izay le hoe fitrandrahana satria mitobaka ny entana. Tany Sandravinany izay atsimo distrika ny Vangaindrano no tena nisy ireo langosta ireo teo aloha hoy ireo solombavambahoaka ny Vangaindrano. Amin'izao nefa rano amarininy ahitana zany atrao Vangaindrano. Ny toetry ny andro no mampiova ireo toerana ireo raha ny nambarany hatrany. Fiheveran'ny zareo manam-pahaizana sy mpanara-maso zany dia hoe noho ny fiovaovan'ny toetr'andro dia nisy fiovana ihany koa zany ny toerana fanatodizan'izy ireo sy ny fisian'ireo langouste ireo. Andritra ny fotoana maro, antaonany maro dia nanaraka ny fepetra ireo olona monina amin'iny morontsiraka iny dia miato ny fitrandrahana langouste mandritra ny telo volana dia tena ny avao tsara mihitsy ny atao hoe ny réserve langouste zany. Fotoana fanangonam-bokatra araka izany izao ireo mpisehatra sy mpanondrana ny hazan-dranomasina. Ny fiantraikany taty aminay aloha zany angambany tsy dia misy hoe satria zahay efa manondrana ny langouste dia rehefa mitobaka ny entana dia manararoatra ihany koa zay mba ohatrany hoe manao stock zany. Tatoato aloha zany raha ohatra hoe tena hoe ampy ny efa mividy na atao hoe angambany aka 5 taona isan-kerinandro tena mahazo ny langouste. Ny ratsimba dia tafiditra anatiny hoe produit de valeur zany hoe hazan-dranomasina izay manana ny lanjany tokoa eo amin'ny tsena na ny tsena anatiny na amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanomboka tamin'ny volana aprily ka itoy hatramin'ny septambra ny fotoana mahavokatra n'io hazan-dranomasina io raha ny angom-baovao voaray. Any amin'ny faritra atsimo atsinanana miainga avy ao mananjara ka hatrany farafangana no tena ahitana ity hazan-dranomasina ity. Anamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny antenimiran-doholy Madagasikara sy Pakistan eo amin'ny fijeren'ireo lalana maro samihafa raha niviana ny fanarahany ambasadaor'ny Pakistan vaovao tonga eto Madagasikara sy ny filohan'ny antenimiran-doholy. Isy noho izany fivahinianana ho ataon'ny solotena ny antenimiran-doholy any Pakistan afaka herinandro vitsivitsy anamafisany io fiarah-miasa io raha nambarany Hermanana Razafy Mahefa nandritry ny fionana teo amin'ny rotonta tamin'ity herinandro ity. Ankoatra io dia iompana amin'ny sehatry ny fambolena sy fambolekazo ny fiarah-miasa ho ny masovo ny Pakistan. Mitatra izay vaovao izay Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Ndresahana teo moa dia ny fifandraisana efa nisy tamin'ny malagasy sy ireo pakistanais zay tonga monina eto amintsika zay misy fiarahamonina tena mirindra tokoa ary ny fanamafisana ny fiarah-miasa moa zany dia efa voalaza moa ary fandresahana tany amin'ny filoham-pirenena fa ho an'ny Sénat Madagasikara zany dia isy ny groupe d'amitié ifandraisan'ny Sénat malagasy amin'ny Sénat pakistanais zany dia ho amafisina zany ny fiarah-miasa ary atoato zany dia misy délégation ny Sénat Madagasikara anao fitsidiana any Pakistan mba hanamafisana zany fiarah-miasa zany. Isan'ny androm-panjakana nahafa-po tamin'ny fambolekazo ary nahavita dingana eo amin'izay sehatry ny tontolo iainana izay ny antenimiran-dolona malagasy ka isy ny fanohana ny Pakistan io dingana vita ny antenimiran-dolona io ho ny mahasoivo vaovao tonga miasa eto Madagasikara nanomboka izao. And we discussed our areas of cooperation to increase the parliamentary cooperation between the two houses of Pakistan and Madagascar. And we appreciate and encourage the Honorable President's and the Senate's projects in reforestation and many other welfare projects for the communities in Madagascar. So we wish you good luck, Excellency, and we hope that Pakistan and Madagascar parliaments will have deeper and further cooperation in parliamentary diplomacy.
No tanterahana ny 17 Mey lasa teo moa ny fitsidiana ara-pomba fanajana nataon'ny ambasador vavaon'ny Pakistan ny filohan'ny antenimiran-dolona ny fampiresahana izay fiara-miasa eo amin'ny rotota izay. Olona 10 no nampidirina ponja vonjimaika ny 14 Mey lasa teo no ny fisolokiana tany teny amin'ny distrika Anambohidratrimo. Efa taonany maro no nakavola tamina fianakaviana sy olon-tsotra ireo olona ireo izay manangona kara-panondro sy mijara-balitra amin'ireo olona izay anaovan'ny fisolokiana raha nitatry ny mpitandro ny filaminana. Vola 5,000 ariary hatramin'ny 5,400 ariary isan'olona no alainy ary ambaran'ireo mpisoloky fa azona tany 100 metatra toradroa na 200 metatra toradroa araka ny fanadiadiana natao. Efa naray fitarainana nataon'ny mponina Lasibatrio ny solombavam-bahoaka Anambohidratrimo izay niroso tamin'ny fanadiadiana ka nanao fitoriana tamin'ny fisamborana ireo mpisoloky ireo raha nambarany solombavam-bahoaka io ary nampitandremany ny mponina ao amin'ny distrika Anambohidratrimo ho mailo amin'ny tranga mpisolokiny io. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Fotokopiana kara-panondro miisa 7,20 sy 300, sary tapaka 4,30 sy 300, kara-panondro 5,70 isa ary vola manetso no tratra teny amin'ireo olona voasambotra ny mpitandro ny filaminana ireo izay voaroroy amin'ny raharaha fisolokiana tany eny amin'ny distrika Anambohidratrimo. Efa antonany maro no nanao io asa ratsy io ireo olona ireo raha nambarany Zandarmariam-pirenena. Efa betsaka ihany koa nefa ny fitarainana voarainy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny distrika raha ny nambarany. Rehefa niantsony teo amin'ny tompon'andraikitra amin'ny domaine ny tena koa niantsony ihany koa ny tompon'andraikitra ny anivon'ny commune ao anivon'ny distrika hatramin'ny gouverneur natsoko satria maro loatra lay fitarainana sy resaka mandeha hoe misy fizarana tany eny Ambohidratrimo dia angalan'olona vola ny olona miantso ana beda be mihitsy amin'ny telefona hoe miahoana zany fizaran-tany zany dia manambara amintsika rehetra entony hoe mitandrema ianareo fa tsy misy an'izany ao amin'ny distrika Anambohidratrimo fa fisolokiny zany. Ohatrany omeny karatra zay le olona dia angalany vola misy 25,000 ariary, misy 11,000 ariary, misy tsy fantatro tsony hoe ohatrinona dia hoe mahazo 100 mètres carrés, 200 mètres carrés ohatrohatr'izay le zavatra misy. Tsy mety ifandraisana amin'ny hetsika ataon'ny fanjakana amin'ny fizarana karatany fahobe ny ataon'io fikambanana io hoy ity solombavam-bahoaka ity. Marina fa ny programan'ny fanjakana ny fanomezana ny titre fahobe dia misy arivo misitraka an'izany ny distrika Anambohidratrimo. Betsaka ny commune izay misy an'izany hetsika ataon'ny ministère fa tsy ataona association ka raha association raha fikambanana no milazany aminareo fa misy tany hozarainy any Ambohidratrimo dia fosika ny anaran'izay ary miantso sahady anareo tompon'andraikitra tena mba hanasazy an'ireny olona ireny arak'izay sazy mifandrify aminy. Mbola mitoy moa ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary voalaza fa mbola misy ny karohana amin'izao indrindra ho an'ireo mpanakarama ireo tompon'andraikitra ny fikambanana ireo. Ny 12 Mey lasa teo olona 10 no nampidirina ponja vonjimaika tamin'ny ity raharaha ity ary miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo. Tovovavy 12 taona nipetrarery no maty novonoiny sy mpaniarina levina teo ambanin'ny lavarangana ary hita fa tao an-toerana ny 12 Mey lasa teo raha ny fitantarany fianakaviany. Resaka vola 15 tapitrisa ariary tao amin'ny compte izay saika hividianana fiara no nitarika io famonoana io raha ny fanadihadiana azo hatrany. Efa ny 17 aprily no tsy tovovavy io ary ny fanadihadiana no namoahany io sakaizany io ny famonoana izay nataony. Efa manefa ny saziny Intiafa miandry ny fitsarana azy ilay tovolahy namono raha toka eny Antamora kosa no nampidirana ponja vonjimaika ny ray ny tovolahy io izay voalaza ho ny raitsy kombakomba taminy. Mitatra izay vaovao izay nambinina Ravio Larson sy Yanja Rakoto ny rainy. Nanomboka ny 17 aprily no tsy hita Eveline raha ny fitantaran'ireo fianakaviany. Efa manana olon-tiana mipetraka any ambanivohitra ankoatry lehilahy izay namono azy io ity tovovavy ity raha ny hanambaran'ireo fianakaviany ireo. Nipetraka irery izy saingy tsy anisy nahafantatra ny nisy azy hoy ireo fianakaviany ary ateo no nanomboka ny fikarohana. Tovolahy iray izay olon-tiany hafa ihany koa io niaraka nipetraka tamin'io ka tany amin'io lehilahy io no nandeha ny fanadihadiana rehetra ary tamin'izany no namoahany ny fomba namonoana azy hoy ireo fianakavian'io tovovavy io.
raha fitantarana amin'ny anazy a dia nakapokapo ny tanindrindrina dia nikapohany tamin'ny vaky tao vangy tsy tetany ihany te satria teny tonga dia hitana maritra be mangana be ny tarehany a dia nitsindriny tamin'ny kanape zay no namonoany anazy dia tsy fantatra fotsiny hoe nasiny drogue ve le zanakay dia tsy nahatsiaro ninina satria izy koa mitsindrona zany drogue roro zany tompoka. Hatramin'io tovolahy io aza nanaiky fa tsy tena fitiavana no anerany tamin'io tovavy io i hatraniny reniny. Nanontaniana tompoko le banda dia hoe niaraka ve nareo dia hoe niaraka zahay ozy izy fa tsy dia tena fitiavana no tena hitiavako azy fa misy tanjona zavatra hafa fotsiny. Hitanay tany aminy le telefona rehefa nanao fanadihadina zahay dia rehefa hita le telefona dia nitony teny izy avy eo rehefa nidina tany amin'ny gendarme hoe nalevika ato ny zanakareo dia izany namonana azy. Tao amban'ny lavarangany tranony izay nipetrahany tovavy io no analeviny tovolahy ity nofo mangatsikany izay tsy hita raha tsy iray volana taoriana ny namonona azy. Nambarany fianakaviana trano fa resaka vola no nitarika ny famonona ny zanany. Manana compte amin'ny vola benay io zanaka io dia nametraka vola tamin'ny banky le fiancé any tany ambanivohitra dia le vola nefa nalainy zareo sary tao anaty telefona dia hitan'le banda le sary dia iny ny tanjona tena namonony anazy le vola tao anaty telefona hoe ho alainy. Mitentina 5 tapitrisa ariary an'le fiancé ny vola io fa tsy an'ny zanakay tsy an'ny tompoko vavy. Le vola le an'le fiancé le vola le fiancé zany zareo efa mikasa hoe anaovana zavatra le izy dia ho atao natao tany amin'ny compte bancaire dia efa hoe amin'ny septambra ny zareo no efa manana fikasana hoe vidy tobile akanjo misy sondosan'ny fahafatesana zao. Olona roa no voasaronotra amin'ity raharaha ity raha ny nambarany reniny tao anatin'izany ny rainy tovolahy io. Le olona nitoriana zao efa lasa nandeha nigadra any Tamora izy amin'izao. Ana Tamora le dada moa le boy any Antsefa. Dia le mama sy le zandry no mbola ao dia zay tompoko tena lany vola makare anay ny karakarana ny manty dia mbola izy tsy nanampy anay na niary fola ara. Dia zany no mbola ingaviana mba tokony ho alohany izy alanay tany satria izy no nahitana an'izao. Raha tsy kombakomba mihitsy ny zareo satria manko izy no ray tranao dia izy ve tsy ahita nitotra ny zanany sy natao ny zanany. Ho tanterana ny 20 Jolay taona 2024 avy izao ny fitsarana ity raharaha ity raha ny nambara ny fianakaviany tovavy no vonoina tamin'ny fomba feno abibiana teny ampitatafika io hatrany. Fanreharehany Madagasikara ny mandray ny lalao-nosy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Efa misy ireo kianja namboarina ary mbola isy ireo avaozina rano nambarany. Nanatanteraka fitsidihana ny kianja Barea Mahamasina moa androany ny CIG vao miera iraisam-pirenena amsahana ny lalao ijery ireo foto-drafitrasa. Notarihy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny misitry ny fanatanjahantena Aja Resampa ary ny filohan'ny komity olimpika malagasy sy teny Randriana Soloniaiko ny fitsidihana. Nanatrika izany teny an-toerany Anja Rakotony Rainy. Nampatsevy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa mahazaka olona 2.4 ny kianjany Barea Mahamasina iray amin'ireo kianja andray ny lalaon'ny nosy raha toka 2.4 izany teo aloha. Nenjehana novitaina nandritra ny fotoana ny valanaretina Covid-19 raha nambarany ny kianjany Barea izay afaka mandray ny taranja toy ny atletisme sy ny baolina kitra. Et la fermeture également, le foot, l'athlétisme, la finale de l'athlétisme. Mais sinon, à l'Arbi, nous allons totalement également rénover. Donc là, il y a la piste que nous avons fait, on vient de refaire. Hein. On va aller sur place. Afaka mampiasa birao iasan'ny Koji na ny voamierairam-pirenena misahana ny lalao ao amin'ny kianjany Barea ho ny filoham-pirenena. Ankoatr'izay, ahitana efitra ahafahana manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ao amin'ny kianjany Barea raha nomarian'ny filoham-pirenena. Mahakasika ny lafiny fandriam-pahalemana mandritra ny fanatanterahana ny lalaon'ny nosy nanambara ihany koa ny filoham-pirenena fa misy ny efitrano manokana ahafahana manara-maso ny ao amin'ny kianja sy ny ivelan'ny kianja. Donc il y a quelqu'un qui, en fait, il y a un club qui joue là actuellement et voilà, ça c'est le stade, bien évidemment, et on peut zoomer même chaque personne
sur le gradin, on peut zoomer, on peut voir de près leur action, leur réaction, si en cas de doute, s'il y a des gens qui veulent faire quelque chose, voilà. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny CCI Vato moa ny sary famantarana sy ny hira faneva ny lalaon'ny Nosy Victoire dans l'unité et diversité io no teny filamatra nandritra ny lalaon'ny Nosy ho tanterahana amin'ny 5 Aogositra ka hatramin'ny 3 Septambra ao avy izao moa ny lalaon'ny Nosy. Hiditra amin'ny pejy risika. Nizara titre natany an'ireo mpanjifany mahery ny 5 androany agence immobilière Ikorana orinasa iray mikarakara sy manampy ireo mitady tany eny amin'ny Ambohipamonjy malaza Ampitatafika. Tsy misahirana intsony ny mpanjifa amin'ny fivezivezena eo amin'ny fikarakarana ny taratasy tany satria efa tafiditra anatin'ny vidy tany avokoa ny vola amin'ny fikarakarana ny taratasy tany rehetra ao amin'ny agence Ikorana. Mbola betsaka ihany koa ny tany ajifaina ao amin'io ivotoerana io. Ny Antsiprian zay ary. Ny antsika ny Ikorana androany dia fizarana ny titre ho an'ireo client marobe izay efa nanjifa tato aminay. Dia teo ihany koa ny fampianaran'ny géomètre expert mpiara-miasa amin'ny société. Ny tombony lehibe dia matianina amin'ny resaka fananantany mahakasika ny tany izahay. Eo ihany koa ireo mpiara-miasa marobe izay manao ny examen de dossier moa zany alohan'ny amarotana ny tany. Dia ny tombony lehibe dia lehibe le titre en main ohatr'izao tsy misahirana ny olona zany ivezivezy ikarakara ny taratasy tany fa avy dia andraikitra nay avokoa no mikarakara azy. Le hoe izy titre en main dia ny zahanay ho tena faran'izay kely zany ny faran'izay mora ny vidiny efa tafiditra ao anatin'ny vidin'ny tany avokoa fikarakarana ny taratasy rehetra fa tsy misy vola loha hafa intsony rehefa fotoana fohy monja dia efa azonao ny titre ny taninao isan'ny tombony lehibe amin'ny fiara-miasa ho ireo mpisitraka. Nitady tany moa zany efa elaela ny tadiavana tany dia nahita ny korana izay eo Nosy Zato moa zany misy an'zareo dia nanantona tao dia nanao visity organisé ty amin'ny tanàna moa zany dia raikitra dia nividy tany dia zareo daholo no mikarakara ny taratasy rehetrarehetra. Tombony BDP mihitsy moa zany nahitanay ny korana satria tsisy hoe andeha lany fotoana andeha eny amin'ny domaine andeha eny amin'ny commune sy ny sisa andeha hanao ny taratasy fa tonga dia zareo daholo mikarakara ny rehetrarehetra sady tsy ela fa tena vetivety nanaovany zareo anazy zay ry gagabe hoe zao sahady dia efa tonga ny titre dia efa afaka nanorina somatsara mihitsy moa zany satria vao vita ny acte de vente dia efa niteny zareo hoe afaka manomboka manorina. Mandritana ny 5 ireo olona nahazo titre ny tany androany teny Ambohipamonjy. Mbola misy tany miisa 730 eny Ambohipamonjy malaza Ampitatafika amin'izao izay afaka manantona ny Ikorana ho an'ireo izay mitady an'izany.